Araky ny hitantsika amin'ny sary amin'izao fotoana izao a dia efa tonga ety toerana mpitandro ny filaminana manao ny fandaminana sy ny fanesorana an'ireo olona rehetra na ny fomba tato anaty izay trano fivarotana ety Akazomanga izay. Raha tsy ahivona ny fandrovana aty sady miandamy miambavy na kely na lehibe eny fa hatramina olon-dehibe ary tetety toerana natanteraka izay fandrovana izay. Falmerabantsika rehetra indray manaraka ny page Facebook ny VAOVAO amity amin'izao fotoana izao ety amin'ny tanà waterfront ety no misy anay mijery ny zava-misy taorian'ny fandrobana sy ny famaizana tetỳ an-toerana izay nitranga omaly alina taorian'ireo fietsiketsihana natao ho amin'ny fitakiana ireo délestage raha ny zava-misy ety an-toerana aloha dia saika rava avokoa ireo toeram-pivarotana rehetrarehetra ato anatin'ity toerana tanà waterfront ety ambodivoana ity. Maro ireo varotra ireny botika ireny no tsy misy ny raisina antsony entana ao aminy maro ihany koa ireo fasimbana izay heverina fa tsy voarina anatina fotoana fohy raha ny zava-misy ety an-toerana no jerentsika. Ety an-toerana farimbona manao ny fanadiovana, manao ny fanesorana ireo ambina entana sisa tavela tato moa ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ireo mpampianatra tarihan'ny ministra ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao izay midina ifotony ety an-toerana. Samy mandraiky fafa avokoa ny rehetra manao ny fanadiovana hatrany anatin'ireo botika izay tena ahitana fahasimbany misy amin'ireo toeram-pivarotana ireo no tsy misy ny raisina intsony ny entana rehetrarehetra mahita niteraka raha ny zava-misy. Mbola mamonjy maka an'ireo entana sisa tsy mainy ankamaroan'ireo mpivarotra. Io zao raha ny zavatra hitantsika eto dia farmacie tato anatin'ny faritra tanà waterfront, izany hoe misy may ihany ny entan'izy ireo. Isany voatoratoraka ihany koa ny teto amin'ny faritry ny tambora Adison ato anatin'ny tanà waterfront raha ny hitantsika amin'ny sary izay hoe vaky fitaratra an'izany tafiakatra tetỳ izany ny mety hoe fandrobana fampilazantsika anazy. Ireo samy fanadiovana moa amin'izao fotoana izao ireo mpiasa ety an-toerana. Tahaka izao ny zava-misy eto amin'ny indraika. Mbola ato amin'ny faritra tanà waterfront ihany isika amin'izao fotoana.
Ety amin'ny faritana waterfront isika amin'izao fotoana izao raha tsy ahivina dia isan'ireo toerana nisy famaizana izy ity omaly tao aorian'ilay hetsika le délestage. Ireto ilay tsena mpivarotra ara malagasy, mpivarotra zavatra vita gasy eto amin'ny tana waterfront. Raha hita amin'ny sary izao dia tsy misy raisina intsony ny entana raha vatanteraka levon'ny afo. Misy amin'ireo orinasa sasany kosa no efa manao ny fanarenana raha ny zavatra hitantsika amin'ny sary efa anatin'ny fanarenana ny simba raha ity azo heverina hoe hotely iray atao anatin'ny faritry ny tana waterfront Ambodivoana ity. Toy izao kosa ny famaizana nisy tao anatin'ny efitrano mahay tanteraka ny rindrina rehetra. Ity toerana ity zao no toerana miditra amin'ny azo atao hoe dépôt ny injeta. Miroso anatin'ny fanadiovana tanteraka moa ny ireo mpanao tolo-tanana amin'ity fanadiovana ity izay tarihan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ireo mpivarotra tompon'ny magazay izay nisy an'izay fandrobana izay omaly efa miroso tsikelikely amin'ny fitaomana ireo ambina entana izy ireo ankoatra ny fanadiovana izay atao hoe za nampitana amintsika mivantana eto ihany ny zava-misy izay somary mafapana moa raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny vaovao anginay ihany koa dia efa mbola mitohy ny fandrobana sy ny fitaomana entana etsy amin'ny magazin etsy Ambohimanarina amin'izao fotoana izao hoe zahantsika ho ampitaina eto zany afaka fotoana fohy fa hatreto aloha ny fampitana mivantana teto amin'ity toerana eto amin'ny tana waterfront ity.